Tonga nanotrana ny atsikasa famaranana nifika ao nandoam-pirenena ho an'ny tanora tetsy amin'ny CCI Ivato ny pasteur Mayola André Christian Dieudonné filoha maneran-tany ny fikambanana apokalipsy no sady filoha mpanorona ny antoko GFFM na ny Gideona fandresena ny fahantsana eto Madagasikara namaly fanasana izay nataon'ny fitondram-panjakana no sady nanohana ny ezaka vita amin'ny fampivoarana ny fiainan'ny tanora naneho hevitra ny filoha-mpanorona ny antoko GFFM fa ny tsy fahafahan'ny tanora vita fianarana miditra amin'ny sehatry ny asa sy ny tsy fametsahana ny tanora amin'ny toerana tokony misy azy olana teto Madagasikara hatrizay fanampanazavana. Voalohany aloha zany marary ny tanora dia le mianatra vita fianarana dia tsy mahita asa zay anankiray. Marary ny tanora koa matetika tsy voajery le tanora amin'ny sehatra politika fa matetika zany ohatrany hoe lasa fitaovana le tanora dia rehefa mahomby le tolona dia ny akamaroan'le tanora ny tolona zany raha ny zavatra eno menomenona hoe ohatrany tsy voajery dia mitabataba le tanora dia manana hevitra manana tolo-kevitra be da be ny tanora efa hatramin'izay fa matetika ohatrany tsy dia misy mihaino le tanora fa amin'izao angamba mba mety ho tafita ny afatra mpitainy tanora mpitondra fanjakana zany satria anatin'le fanavoazana zao dia tokony mba tsy hitovy amin'ny tany lotsony zany ny fandraisana ny tanora na ny famohan-kevitra na ny fanomezana ndraikitra azy satria dia efa maro ny tanora manam-pahaizana amin'izao fotoana zao zay tokony ampiasa amin'ny fahaizana mpandrosoana ny firenena. Tsy misy fampandrosoana azo apetsaka eto Madagasikara raha tsy mampiseho finiavana hiara entana hifanometanana ny mpisehatra rehetra hanangana zavatra maharitra ho fampivoarana ny Madagasikara ka tsy variana mifanaratsy sy mifanenjika eto tanin-drazana fanampanazavana. Aleo zay tonga eo na iza dia miara mifanometanana mba hampandrosoana an'le firenena fa ny antsika zany efa zarazara le malagasy amin'ny foto-kevitra amin'ny fiaviana amin'ny ara-politika amin'ny fivavahana dia rehefa tsy eo fitondrana le olona dia atao zay fomba anapotehana n'le olona eo amin'ny fitondrana. Tsy mety mirahina mihitsy sika malagasy hoe io aloha zany eo dia ndao ifanomezan-tanana ampandrosoan'le firenena fa zay mpitondra ataony antsika dia ny afara mifanonganana daholo dia zay mpitondra nitondra nanongana dia ahongana zalana zay dia eritrereto hoe inona dia zany hoe tsy mampandroso atsika eritrereto fotsiny hoe tamin'ny 1989 tsika tamin'ny fitondrana Ratsiraka no farany nanana croissance économique 9%. Tsy tafaverina tsony zay hatramin'izao andro iainantsika zao nefa tamin'ny 89 zany ake ny kilao ny vary mbola 30 sa 30 kilao ny vary tamin'izany 30 ariary tadidy tsara tamin'izany aizitsika amin'izao frébus tamin'izany mbola ariary dia vokatry le fanonganam-panjakana fanesinesi tamintsika teto tsika zany zao lasa diso adversaire tsy le tena fototry ny mampahantra atsika no zay rehefa tsika malagasy fa itsika samy malagasy zay tonga amin'ny fitondrana dia potehana dia zay mpanohatra tady mba manohatra tsy mety ataon'ny mpitondra dia potehana dia mahazo tombony foana le vahiny satria rehefa tsy afaka mandroso tsika dia miakodoha amin'izany za zao mbola tsy président dia efa toheriny olona rehetrarehetra fo dia gaky ianao gaky ery mikadany barea seza vita no arabaiko dia efa romodromotra daholo le olona nefa mbola seza tsisy olona ny ankalazany faha-telopolo taona ny apokalypsy dina ny zavatra mitranga ozy izy ndray zavatsatra hoe manomana ny investiture Mayola dia lasa daholo ny blocage sy fanapiteny zavy eny ataon'ny adversaire ka zany mampahatra ny firenena sa za eo amin'ny fitondrana dia zany mahatonga anazy hoe diso adversaire tsy tokony fanometanana ary ny tanora ny tena ho avy ny firenena ty tokony jerevana akaiky dia akaiky mihitsy fa raha vao tsy voataiza tsara io tanora io tsy tafavoaka ny mandeha aloha zany misy ny mandeha fa ny sakana sy ny blocage rehetra be da be zao ne tonga am'le niresako tamin'ny janvier
hoe izy firenena vahina no mpanjakana eto Madagasikara. Izy ny olona makina fa mpaminatsato hoe bevole tsisy meno an'izany eto ranga tsy efa fizo ary vogadra mitondra le olona mpanonga mpanjakana satria tena very koa le hery an-damosina mampahatra antsika zany tsy anaiky ny androsoantsika firenena malagasy zany dia zay ny tokony hitambarana ifanomezan-tanana io hery vahiny mampahatra antsika eto Madagasikara io l'occasion ny resaka jiramaso ny namandreo nge hery vahiny no an-damosina dia ny atsika le mpitondra no lama nefa le mpitondra ny fadimy rehetrarehetra tao tsisy natavavoakany io dia raha fa mpitondra ianao a dia tsy maninona fa raha vao miala teo anao a dia fa vadika mpanohatra indray le mpitondra tsy mety ho aza zay zany tena tsy mpanohatra mihitsy hatramin'izay tsy mpanohatra fanjakana mihitsy zay dia zany koa mampatonga ndray tsy mahazo toerana mihitsy satria rehefa nandresy ny tolona dia reo tsy mitolona zamena toerana zay tsy mpanonga mpanjakana dia tonga le fanjakana vaovao indray tarity zay anongana zay tsy mpanongana za ve reto navoaka amin'ny 13 mai tsika tokana fotsiny dia feno mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny vonon'olona eto Madagasikara izay no mahatonga ny fitondrany fanavaozan'ny repoblika mandray fepetra hentitra amin'ny fisorohana ny asa ratsy. Nanazava ny pasteur Mayolla fa ny fatahorana ny fitsaram-bahoaka no antony tsy hamoahany fitondram-panjakana ireo olona tompon'antoka amin'ireny asa ratsy ireny. Fanampanazavana toke amin'ny lafiny amin'ny ankapobeny zany tsy vaovao zany io le hoe zaza very olona very io fa tamin'ity ny nampiavaka anazy tsy ny zaza ntsony ny very fa hatrany amin'ny olon-dehibe ary tonga dia vetivety dia hita ny fatan'le olona dia misy lafiny telo izy io zany fahitako anazy hoe amin'ny lafiny anankiray ho an'ireo ilay mpitrandraka vato sosy volamena ireny atao contre-parenthèse hoe ono rehefa tia hazo volamena na tia hazo vato dia mila manao sorona na zazavariry na olona araky ny toromarika omeny ny ombiasy na ny bisikity izay atonony zay zany mampatonga n'le olona manao sorona zany. Misy koa ny olona hoe tia hanakarena teo milliardaire dia tenen'le voyant na le olona antonony hoe manaova sorona ianao dia tonga amin'ny toerana io. Milafin'ny politika indray le izy ny ivelan'ny fitondrana atao hoe mpanohatra zany izay tehiditra amin'ny fitondrana koa matetika koa mety mahazo toromarika koa amin'ireo ombiasa na zay bisikidy akanjo zareo hevitra dia reny koa miteny hoe raha ho teo tonga amin'ny fitondrana ianao manaova sorona olona maromaro. Dia misy koa ao anatin'izay koa hoe milaza koa ny sasany fa ny eo amin'ny fitondrana koa zay nisy hatramin'izay koa hoe mba hipetrahana ela eo amin'ny fitondrana dia mila manao sorona koa ohatr'izany daholo zany ny antony mety mahatonga ireny von'olona sy halatr'olona fanaovana sorona reny zany. Ny mangarara moa zany dia hoe mba ho fantatra hoe voasambotra le olona fa le mpitondra fanjakana aloha mivian'ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsy mbola sa mamoaka le olona tena ao an-damosiny reny zavatra reny na dia ava voasambotra azy noho ny fatahorana le fitsaram-bahoaka satria raha voafantatry ny vahoaka hoe rakoto na arabe no nanao an'iny dia ireny vaovao efa hitantsika reny ary fantatra le olona hita le olona tonga diny dia naovan'izareo fitsaram-bahoaka na vonoiny dorana ny tranony sy sisa satria hoe tratra le olona zany dia mba tsy isiny zay zany mahatonga ny fanjakana tsy mbola mamoaka pahabe maso ireo olona reo raha ny fahafantarako azy.